Dia famaranana ny herinandro renena momba ny fampinondreny zany a natao. Dia nisy moa zany tamin'ny latsinainy a ny conférence de presse, dia nisy tamin'ny larobia ny lancement national resaka fampinondreny zany tany Amerikarivo. Dia androany zany ny famaranana, nisy ny carnaval dia nisy ndreny ty resadresaka atao ty arahana iadivitra ty zany. Thème le hoe ray aman-dreny a mandray andraikitra fampinonona lavraky. Zay zany ao anatin'izay zany a no tena voisina amin'le resaka amelabelarana raha ladivitra ity. Ho anay mpikarakara aloha dia tena zay zavatra ny eritreritra zavatra nieritreritrinay rehetrarehetra aloha hatramin'izay aloha dia tena tratra le izy ary tena navelom-bolo mihitsy zany a le etsika rehetra zay natao a, indrindra moa le tany Miarinarivo ihany koa. Dia tena hoe mipaika tany amin'ny vahoaka mihitsy zany hiafatra rehetrarehetra nampitaina zany. Zay ny ilaina mpanao gazety a, hoe nareo mihitsy zany a no manampy anay zany amin'ny fiamovizana zay hoe tokony ampinono zany regny ary ny raim-pianakaviana zany dia tanina mba anohana ny vadiny amin'izany fampinonondreny zany. Ny andrasana dia tsy hoe herinandro ty fotsiny zany no ankalazana ny fampinonondreny fa dia hoe isanandro zany a ny fampinonona ny resaka fampinonondreny zany tsy maintsy atao foana zany. Ny any miainga any amin'ny fototra zany any amin'ny fototany ny mpanentana manao anazy ny mpiasan'ny fahasalamana koa. Tena seo zany dia hoe mbola betsaka zany le satria masina raika amin'ny 500 isan-jato ny vehivavy zany zao a no mampinona amin'le fampinonona lavrary zay zany. Fa ny 700 zany a misy olana zany hoe ina moa zany ny olana amin'izay zany dia hoe ny fomba mampanao an'ilay olona. Misy a misy fomba mampanao dia hoe tsy mampinono mihitsy, dia misy sasany hoe ray ihany nampinono ilany ihany. Dia ao koa zany a tsy fahalalana mihitsy momba zay fampinonondreny. Dia misy tsy resy lahatra mihitsy zay koa zany a anankiray. Dia misy koa zany a le vehivavy a dia hoe te tazona amin'ny bikany izy. Dia zay eo koa zany no anisan'ny anankiray olana. Dia ny anankiray koa le vehivavy miasa. Zay mantsy le resaka ao le vehivavy miasa dia hoe lasa ohatra hoe sahirana izy zany. Dia hoe lasa mampiditra ronono hafa indray zany izy amin'izay toa zay le doaty ohatra hoe misy gigozy ohatra zay. Dia zay zany ny ilaina an'le hoe tokony asiana faritra zany a hoe isaky ny société na ny ministère dia faritra hoe ampinonona zaza satria amin'izay toa zay satria misy lalàna io hoe ny vehivavy a raha miasa izy dia tokony ampinonona zanany a dia ray isanandro. Zay le olana.